Misia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Ao amin'i Jesosy Kristy ndray avana no ionana amintsika amin'izao fotoana mihain'ny tompontsika izao mba iarahana mandinika indray izay heviny sy fikasany ho antsika olombelona milohany andiniana ny zavatra rehetra ndory avana hivavaka isika aloha. Sotra tompo amin'izay efa hanomezanao anay ny teninao ny zavatra efa tanteraka rehetra mba hodinianay sy ho fitakatray fa ianao rery tokoa no any mpamonjy an'izao toy izao. Avela hoetiko izay ary tario amin'ny lalan'ny fanahy masina mba hafantatra ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ravana amin'ny tianitsika dia andinika momba amin'ny Pentekosta. Ny Pentekosta efa nisy fanamarina anakay avana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra hoe efa fantatry ny olona nge ny tantara momba an'izany hoe Pasika na Pentekosta zany. Zavatra tsy miafina aminy intsony zany rehefa nandinika ny soratra masina izy de tantara zany. Fa inona ho izy no mety nokendreny zany ary inona no vokatry zany. Zany no heveriny hoe tokony alalinina sy ho fantarina fa le tantara zany efa fantatra. Zay indrindra avy manao nandeha ary hodinitsika amin'ity androny ity. Voalohany ary de ijeritsika aloha ny fikasan'Andriamanitra hatr'izay hatr'izay. Nanana fikasana tokoa mantsy Andriamanitra hatr'izay ka raha tonga de tsorona avy hatrany ilay fikasan'Andriamanitra de tsotra hoe ny ahafahan'Andriamanitra miditra ao anatin'ny olona hitoetra ao sy oninao ka hiara-iasa amin'ny olona amin'ny alalan'ny olona mba ahavita ilay sitrapon'Andriamanitra izay nikendreny raha teo hitoetra hiditra ao anatin'ny olona de hitoetra ao. Efa tazana zany ataon'ny soratra masina ry avana aty amin'ny Efesianina toko voalohany ny 14 sy ny 15. Vakiko manomboka eo amin'ny 15 mba hampiditra azy ao anatin'ny tontolo nanoratana azy. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy tamin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany sika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana sika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny lalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony. Amen. Rehafana raha fitinina zany le zavatra ambaran'ny soratra masina eto zao hoe itsika de efa nofidin'Andriamanitra hatr'izay mialoha ny olombelona zany efa nifidiny mialoha tao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny alalan'ny fananganana anaka. De izay le hoe mba ho tonga zanak'Andriamanitra zay nikendren'ny tompo ho tonga zanak'Andriamanitra mitovy endrika amin'ny lamatoa. Zay no moa no ambaran'ny Romana toko 19 andininy fa 7:20 hoy izy hoe satria zay fantany raha teo ny fantatr'Andriamanitra zany no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy. Zany hoe efa tena hevitr'Andriamanitra hatr'izay mihitsy zany ny ahatonga antsika hitovy endrika amin'ny Kristy zay lamatoa amin'ireo raha maro andovan'ny fiainana mandrakizay any amin'Andriamanitra ny mitoerana misy azy any zany. Zay zany le izy. Zany nefa tsy tanteraka zany hoe hitovy endrika amin'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika na ny zavatra zay verina hoe ho tanterahana amin'ny maha-olombelona fa miafina ambadika izany fomba fiteny zany no hoe tsy maintsy izy Andriamanitra mihitsy no miditra ao anatin'ny olona mitoetra ao moninao ary miasa ao mba hahatonga an'le olona zany ho tonga amin'izay toerana izay. Ary zay indrindra ry havana rehefa tazantsika sady ary avy hatrany
tany am-piandohana fony Andriamanitra nahariny olombelona aty am Genesis toko voalohany zany resahany zany de io ny 15:20 hoe ary Andriamanitra nahariny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy lasy vavy ny namoronany azy le lasy vavy eo ihany fa le endrik'Andriamanitra am'izay mahendrik'Andriamanitra zay efa tany sahady zany a de fa hevitr'Andriamanitra ny naharina ny olo hitovy endrika am' zanany nisy fantatrao nefa ny tantara ny fandehan'ny tantara rehefa avy eo sady ho ambarako ihany keo zany fa le zay ny atonga atsika hitovy endrika am' Kristy lahy matoa no efa hevitr'Andriamanitra raha teo. Ny tantara natao amin'ny baiboly de milaza fa hatrany am-piandohana de nomena safidy lehibe ny olombelona, safidy malalaka ary safidy nasaina nataon'ny olona voalohany teo amin'ny tantaran'ity zao ty zany de zay safidy nataon'izay raha diso izy eo am'izay safidy zay de lay tantara ray manontolo eo ty oarina no voafatotra amin'io safidy io. Raha marina ny safidy nataony de iova koa ny tantara aty oarina rehetra arak'izay. Itsika nefa nafantatra fa nisy tokoa ny fanapahan-kevitra zay nataon'ireo olombelona voalohany namatotra ny tantara rehetra aty oarina. Zao le zavatra safidy natao ry havany ato amin'ny Genesis toko 2:9-10 ary Jehovah'Andriamanitra nandidy andralehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sa de azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsa de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Ny hoe io zany de hoe tsy azonao hinanana, tsy azo hinanana mihitsy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ray zay ro. Ny faharoa de hoe fa raha vao mihinana an'io ianao de ho faty tokoa ianao. Zany hoe io zany a misy tsy le azo akory ny misy inona na hoe misy zavatra ohatran'ny inona fa efa nitoeran'le tenin'Andriamanitra l'izy a de zay mahatonga azy lasa hoe misy safidy tsy maintsy atao le olombelona zany zay ny tenin'Andriamanitra. Zao koa nefa tsy maintsy marihina tsara eo amin'ny 5 am'ty Genesis toko 2 ty ny soratra masina ary nampaniriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mahateza sady tsara ho fihinana ary ny azo naina teo afovoan'ny sa sy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Teo afovoan'ny sa zany nisy azo anankiroa de ny azo naina sy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ry havana. De le azo fahalalana tsara sy ny ratsy no natao hoe tsy azonao hinanana fa ho faty tokoa ianao. De teo akaikiny teo zany ny azo naina. Le azo naina moa ry havana efa mamaky tsara amin'ny baiboly anao de mahita an'izao teny zao fa io azo naina io a dia mamatotra sy mifamatotra amin'ny hoe momba an'Andriamanitra. Ohatra zany zao ato amin'ny Salamo 119:10 mahita an'izao teny zao tsika manao hoe ampahareto am'izay mahalalanao ny famindramponao ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo. Tapany voalohany zany ampaharato am'izay mahalalanao ny famindramponao. Ny zavatra azafady 5 ny fahazavanao ny fahao aminao no misy loharaноnaina. Ny fahazavanao no ahitany mazava. Io rehefa zany de mazava amintsika zany a fa ity azo naina ity zany dia mifamatotra amin'Andriamanitra ao aminao no misy ny loharaноnaina ao amin'Andriamanitra zany. Jaona toko 10 Jaona toko 1 ny 1:4 isan'izao teny zao ry havana ao amin'izay filazantsara araka ny Jaona zay manao hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fahazavana ny olona. Zany hoe lay Andriamanitra zany ambaran'ny Jaona ery amin'ny toko 1:1 ny teny de ten'Andriamanitra mihitsy de ao amin'io Andriamanitra io no misy ny fiainana. Ka le azo naina zany a de efa milaza an'izany raha teo a ohatran'izany koa ato amin'ny Jona 1:9 le filazan'i Jesosy azy manao hoe izao no lana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona makandray fa tsy amin'ny lalako Jesosy le fiainana. Le azo naina zany de efa manondro sady an'i Jesosy ary tsy zany ihany koa fa le Jaona 1 toko 5 andiny 12 de milaza mazava tsara an'izany manao hoe
izay manana ny zanaka no manana fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Mazava zany fa le azonaina le aina zany a, le azonaina de milaza sy manondro an'Andriamanitra. Ka rehefa natao zany riavana le safidiny, rehefa nataon'le olombelona ny safidiny, de le azo fahalantsara sy ratra ny namaika azy, fa tsy ny fidy ny azonaina zay milaza ny sy manondro an'Andriamanitra zay nahary an'izao rehetra zao sy nanome fiainana azy. De diso safidy ny olona, de niaraka teo zany a, nanomboka tam'izay de tafasaraka tamin'ny loharanonaina ny fiainany zanak'olombelona, ny fidy ny afantatra ny tsara sy ny ratsy, tsy mifamatotra amin'Andriamanitra izy, na de teo akaiky teo aza le azonaina zay manondro an'Andriamanitra ny fiainan'Andriamanitra raha teo. De voafatotra avy am'izay fisarahana am'izay loharanona zay fiainatsika rehetra aty arina no ny safidy tsy nentina tao io. Ny testamenta vaovao kosa revana de milaza mazava tsara ny famerenana zay toe-javatsy zay indray, ka araky le faisian'ny efa mivakina teo dia toko voalohany zany ny andininy faefatra sy fahadimy efa mivakina teo, de tsy miala am'ilay tsy efa heviny hatrany am-boalohany Andriamanitra dia ny toetra ao anatin'ny olona zay efa nisafidianiny mba atonga azy afaka miasa ao anatin'le olona amin'ny alalan'ny fananganananaka tao amin'ny Kristy Jesosy. Ny testamenta vaovao no milaza an'izany, fa i Jesosy Kristy io tokoa riavana araka ny soratra masina no itoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, ny endriny sy fahafenony, Kolosaina 2:7 zany, sady iny Jesosy Kristy iny koa no olona, tena olona, sady Andriamanitra, tena Andriamanitra. Koa i Jesosy Kristy zany no tena zanak'Andriamanitra araky ny filazan'ny soratra masina azy. Nefitsika koa araky ny teny vakina atao amin'ny Romana 5:7-7 de hoe ampitoviana endrika amin'io zanak'Andriamanitra io mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro Jesosy. Averina aty amin'ny testamenta vaovao zany vao tanteraka ilay fikasana trany am-piandohanany hoe Andriamanitra itoetra ao anatin'ny olona. Ary io riavana aty amin'ny testamenta vaovao zany de tamin'ny andro Pentekosta no tanteraka izany hoe Andriamanitra miditra ao anatin'ny olona, toetra ao anatin'ny olona ary asa ao anatin'ny olona atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ohatsika teo riavana hoe aty amin'ny andro Pentekosta no tanteraka zany hoe lefa fikasana trany am-piandohana tapaka tamin'ilay safidy diso nataon'le olombelona teo zany ka manjary voafatotra ny tantara rehetra tio arina. Aty amin'ny Pentekosta io no tanterahan'Andriamanitra indray zay, zany hoe le Andriamanitra hiditra ao anatin'ny olona, hitoetra ao anatiny ary hiasa ao anatin'le olona tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra raha teo. Ato amin'ny Pentekosta voalohany ary zay ambaran'ny asan'ny apôstôly 2 ny 9:1-11, io moa zany ny tena zavatra nitranga, fa ny tena marina ny asan'ny apôstôly 2:1-7 de sy ny manaraka aza de mbola milaza an'izany hoe tonga ny fanahy masiny zany. Ny hitatsika eo amin'io asan'ny apôstôly 2 riavana de misy zavatra famantarana vitsivitsy ao satria eo ny voalohany, ka sao de tsy fantatry ny mpianatra hoe tonga tokoa le fanampanantenan'ny tompo a. De nisy famantarana vitsivitsy eo ny voalohany am'ireny zany aloha de nisy feo to-rivotra, feo toy ny rivotra. Tena marika famantarana ny fanahy masina riavana ny izany feo to rivotra izany hatrany amin'ny testamenta taloha. Ohatra ato amin'ny Ezekela 7:7 ka ny 9:7-10 tsika mahita an'izao teny zao manao hoe de hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina, eny maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe zao ny lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivo, manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofo reo voavonireo mba ho velona, de naminany arak'izay efa nanodidina aho ka de nidiran'ny fofinaina ireo ka velona, de nijoro tamin'ny tongony izy
marobe de marobe tokoa. Hitanao zany am'le hoe atsona ny fofinaina avy amin'ny rivotra, laza amin'ny fanahy masina zany. Ny jaunina toko fahatelo ihany koa de milaza an'izany mazava tsara. 15 ny rivotra mitsoka am'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantarao zay vinona zay alehany de tahaka zany zay rehetra ateraky ny fanahy. Ny tena famantarana manondro ny fanahy masina zany a ny rivotra. Azay le nitranga tamin'io andro pentekosta voalohany io. Ampatsiatsika koa zany ravana ny aty amin'ny Genesis toko voalohany a. Toko voalohany a ny 2 ohatra zao manao hoe ary tany a de tsy ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana, araizina ny tambon'ny lalina ary fanahin'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Zany hoe ty fanahy masiny ty kay zany a dia milaza faharina ihany koa. Ary ato amin'ny Genesis toko 2 2 ka hatramin'ny 7 de mahita tsika ny am'izany hoe azafady Genesis toko 2 7 rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra de hoy izy hoe ary vovotany namoroany Jehovah'Andriamanitra ny olona ary nofofony fofinaina mahavelona vavorony de tonga olombelona izy. Le fofinaina mahavelona amin'ny teny hebreo fototra de milaza fanahy io zany, laza fanahy ihany koa. Ka le fanahy zany laza manome fahavelomana sy aina de tena toy ny faharina vaovao mihitsy zany a nilazana n'ilay fofinaina le rivotra le fanahy ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ty. Tena milaza ny fanahy masina io. Ny tsy zay ihany ny famantara hitatsika io fa misy ihany koa nataony hoe lela maro mitarenafo. Ny lela maro mitarenafo ry havana kosa ny afo de milaza amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsarotsika tsara ny Exodosy toko 7 ny 2 ka hatramin'ny 9 i Mosesy nahita n'ilay rome mirehitra nefa tsy mety levona. Aikay a Andriamanitra no tondrony lay lelafo eto amin'ny asan'ny apôstôly toko zany ravana ny pentekosta voalohany ty ny lela mitary afo io zany de milaza amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mazava tsara mihitsy. Ohatran'izay koa ny ato amin'ny dioka toko 7 andiny ny 2 mazava be ny amparasoatra masina hoe dia namaly Jaune akananao tamin'izay rehetra hoe izaho manao batisa anareo amin'ny rano fa avo zay mahery noho izao ka tsy mendrika maha ny fehikapany azy aho, izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy sy ny afo. Tena milaza amin'ny fanahy masina mihitsy zany a io le lelafo mitarenafo, io lela mitarenafo a tamin'ny andro pentekosta voalohany io. Ary izao le lela mitarenafo io natao teny ambony lohan'ny tsirairay avy. Zany hoe le fanahy masina zany de nomena ny olona tsirairay avy mihitsy na izy rehefa faminahina ataon'ny testamenta taloha zany ohatra Joela milaza an'izany. Androtsaka amin'ny fanahy ny Andriamanitra ho an'ny lahy antitra, ho an'ny vavy antitra, ho an'ny tanora, ny vavy, ny lahy, ny mpanompo aza de amen'ny fanahy masina arak'izay filazany azy zay. Ho an'ny olona tsirairay avy mihitsy le fanahy masina. Ho tonga eto amintsika aloha, eto anivotsika fa araky ny filazan'ny Jaune azy keo zany a dia ho ao anaty mihitsy le izy. Zao fihevian'ny fanahy masina zao de milaza fa misokatra ho an'ny jentilisa ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Taloha mantsy a de ireo mpanompon'Andriamanitra zay nomena mission manokana no nomena amin'ny fanahy masina. Rehefa vita ny mission de tsoahana le fanahy masina arak'izay ry havana. Fa ary ny tamin'izany aloha de ny firena voafidy ihany de ny jiosy zany no nomena an'izany fanahy masina zany. Fa eto kosa zany amin'ny pentekosta dia misokatra ho an'ny jentilisa ny fanjakan'Andriamanitra ary de tamin'ny fotoana io no teraka ny fiangonana kristianina. Arak'izay ry havana ihany koa lay araka ny Jaune toko 7 andiny ny 7 de mazava be koa ny tenin'Andriamanitra fa io fanahy masina io rehefa tonga dia ny fanahy famarinana zay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy sady ho ao anatinareo.
efa tonga zany fanahy masina de nomena ho an'ny olona tsirairay avy le fanahy masina ary tsy hery manalokaloko azy fotsiny ety ivelany fa tena hiditra ao anatin'le olona mihitsy de zay le nresantsika teram-piandohana hoe hevitr''Andriamanitra hatrany am-piandohana mihitsy ny hoe hiditra ao anatin'ny olona, hitoetra ao anatin'ny olona, hiasa ao anatin'ny olona io olonao atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zany efa hatrany am-piandohana zany no efa hevitr'Andriamanitra de eto amin'ity pentekosty zany de tanteraka zany efa fikasana hatrany am-piandohana zany. Eo amin'ny 9 am'ilay Jauna 7 teo riafany de zao mivolaza hoe ary zaho angataka am'ray ary izy anome anareo mpananatra de ny fanahy afa mba eo aminareo mandrak'zay de ny fanahy amin'ny fahamarinana ary ao anatinareo. Le fanahy zany de omena mandrak'zay fa tsy ho takany tamin'ny andro taloha tsony hoe nomena amin'ny olona manokana zay saina manao andraikitra misy asa manokana atao ohatra ny Ry Bezalila sy ny namany anao alehana anao ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro fa zao zany ny fanahy masina de omena tsy hotsoahana intsony ho an'izay mandray azy. Raha misy an'izany tokoa ngamba le valaka nataony Davida ato amin'ny Salamo 150 rehefa mibebaka izy tamin'ny ratsy nataony de ozy hoe aza manaisitra amin'ny fanahy masinao amiko mbola ny testamenta taloha zany fa mbola tsy tonga amin'ny pentekosta de mety tena azo tsoahana mihitsy ny fanahy masina fa Davida mantsy nomena fanahy masina hitondrany an'le fanjakana hitamaso eto am'izao toy zao de le fanjakan'Andriamanitra hitamaso tamin'ny fotoan'andro zany ka mety tsoahana amin'ny fanahy masina satria nanao an'le zavatra tsy mety izy de zay mahatonga ny Davida mangataka hoe aza manaisitra ny fanahinao amiko satria mbola tsy tonga amin'ny pentekosta zay ilazana fa nomena mandrak'zay io fanahy masina io. Eto amin'ny 14 riavana am'ty asan'ny apôstôly 2 ty dia lay filaza eto de hoe feno ny fanahy masina izy rehetra, feno ny fanahy masina izy, tsy batisan'ny fanahy masina zany de resahany eto fa mibatisan'ny fanahy masina araka ny filaza amin'ny Paoly azy de rehefa mino ianao ka mandray an'i Kristy de natao batisan'ny fanahy masina ho tena iray ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa eto zany de hoe ary de feno ny fanahy masina izy rehetra ary rehefa fahafenon'ny fanahy masina zay dia lasa mampiteny an'ireto olo reto ny asa lehibe zay ataon'Andriamanitra. Zany lazain'ny 5 eo riavana rehefa fenon'ny fanahy masina izy de milaza ny 150 ny asa lehibe zay ataon'Andriamanitra. Ny Baiboly tompoko de milaza mazava tsara fa araky ny haben'ny ao-po no hitenena ny vava ka rehefa fenon'ny fanahy masina ny fon'le mpianatra de indro izy fa milaza ny asa lehibe zay nataon'Andriamanitra. Tanteraketo zany ny fikasan'Andriamanitra riavana am'izay fa nikasany raha teo mba ho tomomba arak'izay fa niveritra ny am-piandohana hoe hitoetra ao anatin'ny olona izy olonao mandrak'zay ary asa amin'ny alalan'ny olona atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra raha teo zay fa nikendreny ho an'ty zao tontolo zao ty mba ho fantatra fa izy rery ihany no tompo sy mpanjaka. Mahereza riavana ny tompo any ombonareo mandrakariva. Amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan'ny Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.